miarabantsika andray tompoko lasy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ambarao eto amin'ny onjapeo ny Alliance 92 ity amin'ity anio ity miaraka amintsika eto ny talen'ny famoahana eto nivon'ny groupe Ultima Media ahitana ny gazetara Talen Nouvelle ny News Mada ary ny onjapeo Alliance 92 amin'ny alalan'ny Frank Ramarson miarabanao ny fandarana ary makasitraka amin'izao fanasan'izao miarabanao silezy ary miarabako zany amin'ny ropiantsika ary na de tarara de hoe samy miarabako zany tratry mipasika daholo teboka maromaro no iandrasana ny famakafakana avy aminao talia amin'ity anio ity nanamarika an'iny volana marsa sy zao fiandohany ny volana avril zao ny voaingana teo ny nandanina ny lalam-pifidianana mizotra araky ny nanapozana azy hoe iny fahalaniny ny lalam-pifidianana iny raha fijerinao azy ny tsika aloha tsy hoe baka parti tsika hoe mandany atsy ny roa fa fanadadiana politique zay mahafamakafakana azy zay hoa tsy sao de very olona hoe miandany atsy na mandany arity groupe tsika ty ny fahitako azy de tsotra zany hoe efa nanaovana sary misika nanitsy ny heritaona mahery ty hoe fanjafetana le lalam-pifidiana de ohatry nanaovana ny lalàna serasera ihany code de la communication hoe nasaina ny antoko politique nasaina ny fiarahamonimpirenena nanaovana hoe conseil consultatif de avy eo comité interministériel fa ny zavatra tena nisy de fa nanany ataoko hoe vinavinana ny gouvernemanta de zay vinavinana zay ny tiano ataontsika hoe alefa eny amparlemanta fa tsy misy fanitsina izy zany manao zay tiany fa de mody nanaovana sary mihetsika dolo ny rehetra de hoe efa akiny ten'ny filoham-pirenena avy ten'ny prime ministre hoe efa naka-hevitra tamin'ny rehetrarehetra nampozina ihany zany io hoe fandanina io satria amboletra le izy amboletra satria tsy nekena ireo hoe fanitsina zany hoe kelikely ihany ngamba ny fanitsina fa momban'ny resahako manokana eto momban'ny hoe fifidiana filoha repoblika efa nahanany heviny ireo olona amin'ny ASVM hoe ahoana ny fomba andanina ny filohan'ny repoblika ankehitriny amin'ny fifidiana manaraka de zavatra atao de ny hoe ao anatin'le lalam-pifidiana zany hoe tsy iverenako tsony be da be mihitsy fa nitsakitsahana le lalam-panorena zay zany hoe mifandaka ny lalam-panorena mihitsy zany le loi organique de ny zavatra faharoa dia natahorana mihitsy reo candidat zay ataontsika hoe lehibe zay potentiel de hitatsika ireny zao fa mazava ho azy fa Andriamato Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana zany no tiany ASVM tsy fanihina amin'ny Andriamato Ratsonary-Mampianina am'izao sy reo candidat zay ataontsika hoe manana ataontsika koa hoe mety manana olona manana dossier de natao zao ohatra hoe nakiray zao de hoe natao misy zay hoe nampiterina azy tany amin'ny chaîne pénale nefa ny Bianco fa niteny hoe tsisy idiranao ty Andriamato Rolando Romanana zany de natao fananina mihitsy izy hoe ny inculpena de am'izay rehefa tonga ny chaîne pénale tsy nenao de na ianao la alefa filaza zao mandady dépôt na liberté provisoire ka io hoe nahazo liberté provisoire sasany io de hitanao tsara fa ao anatin'le lalam-pifidiana zay mahana condamnation le liberté am'le hoe casier numéro 2 tsy afaka mifanihana de hitanao tsara zany le fa mandeha am'zany ao anatin'le hoe ireo tsy mandroetra reo zay hoe satria zay foana manko mono ataon'Andriamato Rivo Rakotovao sy ny ASVM hoe zay afaka mifanihana fa kosa hoe tsy madio ary rehefa nandika lalàna de hoe tsy maintsy tsy afaka ataontsika hoe fanihana amin'ity élection présidentielle de zay no hitako hoe efa napozina ihany de hitanao tsara zavatra niseho mba ty amin'ny voalohany asa de tamin'ity volana mars ty zay reo manao tsika hoe na Marc Ravalomanana zany le hoe mampiforo vahoaka jere zao nanjo azy tany Tuléar lasa atipoko Fort Dauphin de hoe tsy avela ny préfet mitatsehatra ny
any Andriamatoa Rajoelina nanao Andriamandry tany Ambilibe nahavovahoaka maro inona zavatra nitsanga nesorona ny chef district tany Mahajanga moa hitantsika iny tamin'ny herinandro tao rakotra olona Mahajanga feno nefa Roger milaza tompony Mahajanga zay itsiza fa Andriamatoa Rivo Rakotovao zay hoe mpiavy tao Andriamatoa Oli Mercia de torana mihitsy nahitan'le vahoaka be hoe to voan'ny Andriamatoa Rajoelina izy mihitsy nahazo olona betsaka zany hoe tsy mahana poids tsy mahana lanjana zany reo roa de zavatra nataony de tsy navela hoe ny fatongavany de hoe resaka teknika ny fiaramanidina resaka sécurité anefa fatahorana mibetsaka de za zao raha ohatra mamy fanadihadiana moa tsy ty mamy conseil mamy toro an'ireo candidat manova Tour de Madagascar satria nareo za raha mandeha aiza de hita za fa tsy ampy lasy hoe zay zany hitatsika zao de hitanao am'izay zao le maly tany ny anteny Miram-Pirenena hatramin'ny ovina amin'ny ampidirana mpitanjo filamina ao anatin'le lapa hoe misy voty hatramin'ny maly zao nahitantsika feno pancarte eoko zay ny kolikoly de misy zany fitaraina député hoe any Bianco misy député HVM nanao kolikoly de zany hoe le tsisy zany sérénité ao zany farazavaza am'le voty fa de lasa ataoko hoe amboletra zay lazaiko tamin'ny voalohany zay zava-nisy zany teo inona zany zao mety hitsanga manomboka eto talera miainga am'izay famakafakana rehetrarehetra zay zao mantsy ny tena izy de hoe leo le vahoaka leo le vahoaka satria mahita an'ity fiainana zany hoe tsy mivoatra mihitsy tafiditra lalana faritra ary ko mahita le fanitsaky tsara hoe droit de l'homme eto ny toko hoe ny kosofana ny toekaretsika na de milaza aza hoe manao Tour de Madagascar ny Filoham-pirenena hoe mitokana tsy zava-bitady mitokana zaratré tsy anosy mitokana le ataontsika hoe fanaovana popon-drano anisandra etsetsetsetra zany hoe zabe zany no asan'ny filohan'ny repoblika koa hoe zaka tsisy minisitra angao tsisy le izy zany de hoe atao fisefisehoana efa mihetsika propagande mahita an'izay ny vahoaka le fisotrony vidim-piaina hitanao tsara zao fa niembotra le fanjakana hoe napikary mividiny solika lahatsinainy de efa verina anataolo zany hoe nataon'ny fanjakana mihitsy zany zay alemonina le olona rehetra ary tsy tiavany voalohany naty fanjakana any koa ma mety manao zany tsy tiavany le ataontsika hoe vahoaka le HVM tsy ny vahoaka moa zany rehefa ampiasaka zany koa reo fikambahana fiarahamonimpirenena reo antoko politika fiangona sehatra tsy miankina de navita an'izay zany ny tona fanjakana hoe nampitavatra an'ireo hoe anoatra azy am'izao fotoana zao ary zay no mampatahotra am'izao satria betsaka am'izay mpanaraotra betsaka reo ataontsika hoe professionnel am'le fanaovana subversion betsaka koa le efa mivoaboaka dolo izy rehetra zao hitanao tsara za zao mahita mihitsy misy hoe ahoana am'izay apprécie olona izy nandalabe izy any nefa ny fanjakana any mahatonga an'izany fa tsy le ana fa de anaraotra am'izay de tonga koa ny vahiny avy nivelany keo hoe izy am'izay ary notoana am'ty raharaha ty zay ho tsy azonyle tokotsika le mpitondra ankehitriny am'izao fotoana zao ny fandresahany eo to ihany le mahakasika an'ireo candidat maro samihafa ireo talea eto amintsika am'izao fotoana zao ny onivon'ny sadeka ny fianakavimbe raisam-pirenena aloha zany tsy mbola fantatra hoe mety anan'ny ambarany v izy mahakasika an'ity fividiana ty satria zareo anisan'ny voyan'le hoe tsy manilika fividianana ndraisan'ny rehetra anjara nefa raha izy miainga amin'ny io lalàna io zany ahoana ny mety hevitra ry zareo zavatra voalohany aloha de zavatra atahoka de hoe ajalo le basket fond ary fividiana ty amitsika ngely zareo communauté internationale nge financieny io fa tsy fanjakana kely any ny ataony de hitanao zany zao zavatra traka satria
sadik zany zao fa tonga Union africaine teo ny OEF tao de mahita zany izy fa hoe misy nefa nysara hoe akeo nefa ny tamy tadidinao le tam'le voavoaloany le hoe ny ajournena le hoe lalàna hoe asio session extraordinaire fa de tesitra ny Union africaine nanery fanjakana tsy maintsy ataonao agny satria amin'ny daty zay ino moa zany ny ministre Rarambahiny ny azakazaka tany télévision de français hoe amin'ny 25 novembre premier tour 24 décembre deuxième tour ohatrohatr'izay de kaba voasito ny premier ministre ny sofiny de miverina hoe mbola mianja an'le tao amin'ny assemblée satria za mino fa tsy nandainga le ministre Rarambahiny hoe fa izy hoe teniteny foana ny vila avocat izy fa zao hoe le io dolo zany le ono 4-4 politique ary hoe izy le mitady élection inclusive ny américaine na ny comité international raha zao fanteny de manahy ihany hoe tsy anampy a Madagasikara amin'io fifidianan'io lany loha zany ny lalàna iny teny anivon'ny anteny mera-pirenena makaizavy moa zany nydingana rahanizy iny talea de mety anana ny ambarany ve ny anivon'ny ACC amin'ny farany mandeha any amin'ny any izy mandeha any amin'ny Sénat izy io moa tsy maintsy lany Sénat satria ny sénateur de eo mbany zogany HVM tanteraka zay le démocratie ka ny maro anisa nge tale tokony jerena aloha no navo fidèle le sénateur zay ko zava-tsareto any maire teo satria maire sy ny conseil municipal sy ny député mandrafitra ny Sénat zay zava-tsara anankiray fa ny ACC hoe izy moa zany tompoteny farany amin'io hoe manaraka lalam-panorena hoe ty lalàna voafidy sa iteny hoe vereno ty reto andininy reto fa tsy manaraka an'le tokony ho izy raha manao zay izy arabasoa raha mba tsara tena misy zany nataontsika hoe karazana contrepoids judiciaire amin'ity zavatsy ty fa raha tsy zay de hoe tomponantoka koa izy am'zay korotana mety isy eto amin'ny firenena ny ACC raha ohatra manaiky an'izay zavatsy zay hoe mbola nataoko tao hoe le fitondrana ho ary de nataony mihitsy zay hoe ny rehetrarehetra le hoe reto fikambahana politika tsy politika ara-pinoana hoe nataony zay hoe anoeran'ireo oloreo anazy am'izao fotoana zao ary tsisy mpanaraka tsony nataoko ngamba le fitondrana ankehitriny zao satria io zany tena nataoko hoe zavatra anankiray lehibe io farany io hoe tena hoe fahaloalika arabary fa de mampirisika ny olona koa ary zareo hoe hidina an-dalambe am'izao fotoana zao zay tsy azo ny fefenan-tsony zany tsisy afaka manao any andafa retanao le grève CNCF grève zao ina moa ny azo natao monsieur Macron atao fa ny atao amitsika raha votangorona folo raika roabe folo tena roapolo tonga ny morega nefa ny atsimo misy mamono zandary anankiefatra fakimaly iny tsisy morega mitonga any fa ty any amin'ny lapana tsy bazazy izy nitonga manao iry famoretana any Majunga etsetra olona tsy manintsy manina fa le asa tokony atao amin'le ataontsika hoe fitandrona amin'ny fandriam-pahalemana tsy vita koa dahalo mbola manjaka era dahalo mbola taona dahalo eny am'zay fitsaram-bahoaka mbola betsaka nefa n'izao zany zavatra hitan'ny olona hitany any ivelany de hitanao tsara fa tsy androfo mihitsy tanàny raha mbola reo ihany no mipetraka voaresaka atao zay resaka tsy fandriam-pahalemana sy tsy filaminan'izay nisy ilay hetsika natao amin'ny sehatra tsy miankina fiarahamonimpirenena maromaro herinandro vitsilasa zay ohatrany karazany antso anefitra ihany ve izy iny tale ohatrany tsisy toyany aizahoaizany fitondram-panjakana le fitondram-panjakana ke mitazana fotsiny lazainy hoe tsisy dikany fa iny tokony tohizan'le fiarahamonimpirenena tsy mijanona fotsiny am'izao fa zay nge nataoko anao tao iny andrana iny fiarahamonimpirenena hoe nanao n'iny le hoe aoka zay le tsy fandriam-pahalemana tokony tohizina ny zavatra ohatrareny ary hitambarany rehetra am'izay aoka zay ko ty fitondrany ty
zay zao zavavy tokony misy zay de hoe samy am'izay koa any an-trano na any an-dalambe na ny zay misy azy fa tena hoe fa aloalika ho any rambarito ile vahoaka efa tsy milamina tsony ary nefany ny mpitondra ny ina filohan'ny repoblika ohatrany ao anaty lapany io de misy tsy mahita zavatra ty ivelany na tsy lazainy reo manodidina azy indray reo mpadolotsaina zay be afera be ataontsika be kolokolo hita mazava ny mamem-posy de hoe avy loha zao fa ny mpanao gazety miaraka amiko moa de mipasoka lalandava zay ataon'ny mpitondra am'izao fotoana zao de hitanao tsara hoe tsy mandroso velively le raharaha eto Madagasikara ary tsisy sy fampandrosoana fa zay nge mamaky any olona atao vaingana fifidiana fa kanefa kosa miteniny olona atao vaingana fifidiana fanjakana zay miteny eny ataontsika fifidiana fa zao no règle de jeu zay manao azy de nanay no lanina io ataon'io zany zoko zay zany zao no hitatsika am'izao fotoana zao iverenina kely le teny amin'ny anteny meram-pirenena iny talea mety ho tonga traiza zany zao le karazany hoe fitoriana nataony solobavim-boaka mapara sy ny timma eny amin'ny Bianco amin'ny resaka kolokoliana za aloha sarotra mandaiky fa za hoe tsy de mandeha lavitra fitoriana eny Bianco satria hitanao ihany zava-nisy tao mampimigna de zao ohataontsika raha Claudine raha zay mamonjy raha mato Claudine ihany no voaroroy siaka matompona andraikitra ty ambany fa iza nanome an'le tsenan'le Claudine fa ahoany ireny tsy adiadiny Bianco prime ministre ngeny nanome subvention nanome vola renge manome tsena renge ny ordonnateur ko ahoany ireny tsy kasihana fa le olona le za aloha tsy hoe miaro an'le Claudine fa izy nge bénéficiaire ohataontsika hoe manao karazana tenentsika hoe opérateur kaniny ny zavatra tsy vita zany tany aloha tany hoe le ordonnateur manko le hoe sy comptable public tsy nisy zany le pitsipitsiny contrôle namezana azy le marché fefa azy mivola tsisy le service feka na tsy vita azy tsy tokony mena mivolany aminy fa ahoany izy rery le tanatohatra ty ambony zany tsisy maninona zay ke ataoko hoe miteny zany zao ny député mapara sy timy hoe hoany Bianco zany rehetrarehetra lazaiko raha mato Claudine zany fa tsy adiadina le olona de viako mety ataontsika hoe geste fotsiny teknika o izy ny sasany ny député timy sy mapara maka Bianco fa makaka tsy andeha lavitra io ka amiko zao aloha tsy mino hoe andeha lavitra zay eritreritry ny député zay fa tsy tatak'izay ihany ve taleno no mahakasika an'ilay raharaha teo amin'ny tahirim-bolam-panjakana iny hoe tsy asana amelezana ny tale général teo aloha ka le tale général nge tsy hitako vidirany am'le izy zay ke zava-misy inona ny rôle-ny directeur général trésor sy ny tahirim-bolam-panjakana le ordonnateur ministre de misy comptable public le nataon'le tahirim-bolam-panjakana sy trésor de hoe accord de trésorerie sy zaro zany hoe zany mijery efa tsy fa vita daholo zany le pitsipitsony rehetra de mijery fotsiny izy hoe misy vola avy eo banque centrale satria saky ny amby 10 folatoandro de tonga ao amin'ny tale général trésor hatram'izao hoe zao ny situation momba ny vola avy any banque centrale de izy milaza hoe nareo zay tokony hoe andoavam-bola ny prestataire ny Thomas na ny ananina de azonareo atao no décaissé satria raha ambony vola zay ambony banque trésor vola décaissé voatery manao avance en banque centrale le trésor de ka zay équilibre zay no ijeren'ny tale général trésor zay hoe tsisy idira hoe l'opportunité sy régularité tsy mety am'zany ny trésor fa natao fananina fotsiny io mba tsy azony hoe fantatra fa ilatsaky le tale général trésor teo aloha zay io de mbola
mitaontsika hoe expertny FMI expertny corps pénal international tahorana dia natao zay hiampana azy eo alohan'ny chaîne pénale dia amizay le liberté provisoire na mandat de dépôt de liberté provisoire anaovana azy zay dia tratran'le hoe casier numéro 2 izy hoe tsy azony milatsaka ohatr'izay zany misy fomba betabe zany hoe éliminena anilkilina zay candidat zay atahorana ohatr'izany koa zany zao etsika zao fa dire tsara ty pasteur Mayolo ty tsy maintsy ahitany zaro rehefa tany zao fa mibetsaka ny olona miaraka aminy dia tsy maintsy ahitany zaro dossier koa raha ohatra tsy manaiky hoe hiaraka aminy amin'ny hoe assure candidature anao natao zao ohatr'izay le nito dia hitatsika eo zay ho faty satria am'izao zany dia efa izao zany tsika any amin'ny hitatsika tany ohatr'izay zany zao fombafomba dia hitatsika tamin'ny assemblée hoe dia anahoana zany ty fifidianana ty alabato zavatra maro fa nitsakitsahana ny lalàna raha miainga am'izay famakafakana rehetrarehetra zay mizotra hoe zany firenena zany zao mizotra makany amin'ny ataontsika hoe lalandratsika zao satria hiditra amin'ny tena hoe zavatra mahery vaika am'izay tsika raha zao no hita satria tsy hanaiky tsony ny olona koa inge zany ataontsika hoe apothéose le hoe tsy hafahana vezivezy tsy hafahana miteny dia hitanao kotazy amin'ny assemblée dia atoko ngamba fa efa betsika mieritreritra ampidiny an-dalambe am'izay le olona fa tsy lasa tsony ary zay no zavaza misy satria le hitako zany am'izao fotoana zao tsy hanaova famindra tsony le fotoan-drano ia misaotra anao teto amin'ny fandarana ambarao ary makasitraka tale tamin'izao fivahinananao teto zao mametraka ny mandrapita fa manaraka andray ary topoko lasy topoko vavy